vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha fandeteny izy mba Nanisik punyang palay amira amin'ny fofenao fifalena no iarabako atsika menakavy mpanaraka ny fandarana eto amin'ny fahitalavitra na eto amin'ny radio miarabatsika menakavy eto tapitanana ny Toamasina sy ny manodidina rehetrarehetra ny tenako pasteur tena Randriary Malala ny trano fivavahana vahaony oloko dia faly manolotra ity fandarana mahafinaritra ity iarahana amin'ny tsika menakavy ny tena marimarina kokoa dia amin'ny ity taona vaovao 2023 ity dia fieno roapolo taona ny trano fivavahana vahaony oloko teto Tamatavy ary dia isindray vanim-potoana tsy hoe hatsiarovana fotsiny fa tena hoe anaovana zava-baovao eo amin'ny fiainatsika tsiraray avy tena hoe zava-baovao zay ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainatsika eto tapitanana ny Toamasina zava-baovao inona moa fa dia miainga indray amin'ny voalazan'ny Baiboly sy ny tenin'Andriamanitra ao anatiny izay faharoapolo taona ny trano fivavahana vahaony oloko zay dia hitondra vavaka isika délivrance isika fanafana isika ary ireo karazana hery rehetrarehetra zay nanimba ny fiainanao sy nanapotika ny fiainanao dia mampahery anao sady efa hitsangana indray raha lasenambavy hitsangana indray ny fiainanao ireo fiainana rehetrarehetra zay efa nampalahelo sy rava satria dia isy fotoana ny tenako mba hijanona amin'ny volana vitsivitsy eto Tamatavy eto ary ararotiko izay fotoana volana vitsivitsy zay janonana eto Tamatavy zay ifampizarako amintsika ny sitrapon'Andriamanitra ary mba hivavahako anareo tahaka ny efa nitahin'Andriamanitra atsika hatramin'izay dia fantatra fa mbola betsaka ny fahasoavana azotsika raisina eto Tamatavy eto ary tahaka ny efa nitahin'Andriamanitra vahoaka maro tao Antananarivo tao vahoaka maro iamantsynareo zay natsiaro fanafana sy famonjena nandritry ny efa taona vitsivitsy ihany koa tao Antananarivo tao dia natsapa izay fanafana izay dia tsy misalasala miteny amintsika eto Tamatavy fa ao anatin'ny volana vitsivitsy zay iarahany tenako eto amintsika eto Tamatavy eto dia mba hivavaka ho anareo aho anao délivrance anareo hitsodrano anareo fa tsy maintsy miainga indray ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra tsy maintsy miainga indray ary hiposaka indray ny fahazavan'ny fiainanao tsapa loatra ny herin'ny maizina miasa amin'izao fotoana izao ireo herina démonie zay miasa amin'izao fotoana izao kanefa ny mampahery anareo sady efa azotsika resena izany rehetrarehetra azo resena izany na inona karazana hery ozina hery maizina zay efa nanravarava tena hoe tsy napitraka ny fiainanao ianao anatina fitandrena ianao anatina tena mahatsiaro ianao ohatrany hoe miady rery zany ianao mahatsiaro ohatrany hoe aizany lalakalehako aizany ametrahako ny tongotry tsy hitako tsony fa tapidalakale ary tena maizina tanteraka ny tany aman-danitra dia mampitraka anao afa ao anatin'izay volana vitsivitsy arahantsika eto Tamatavy zay dia hitondra fahazavanao anao ny tenin'Andriamanitra ny vavaka ny toroteny zay ataontsika eto dia hitondra fahazavanao anao betsaka ireo olona zay fa tena very fanantenana ary tsy nisy fanantenana raha tao Antananarivo tao fa resy lahatra fa tao anatin'ny fotoana fo dia reny vahoaka maro mafen'ny Kianjabe Mamasina na fen'ny collision amin'ireny za mino fa raha tonga eto Tamatavy eto dia hisy zavatra ho ataon'ny tompo aminao
iresaka mombany hoe fanafahana ireo karazana hery ratsy rehetra na ozina izay tena manapotika anao, reo herina maizina zay mandrava amin'ny fiainanao, mivavaka ny tenako aloha matoky atombo fametraka ny teny mba avampanompoana hoenao ary ampianatra anay izay lalana tokony ho alehana sy tokony izorana amin'ity fotoana ity. Amen. Miaingintsika atao amin'ny Genesis toko fahatelo. Genesis toko fahatelo andininy fa 7. Ny atsembohan'ny tavanao no azahoanao hanina, mandra-piverinao any amin'ny tany, fa ny tany no nanalananao fa vovoka ianao ary iverinao amin'ny vovoka indray. Averiko aloha tonga dia vakiko ery amin'ny 7 ary hoy koa izy tamin'ny Adama, satria efa nihain'ny feoan'ny vadinao ianao ka nihinananao ny hazo izay nandrarako anao hoe aza hinananao zany, dia voaozina ny tany no izay nataonao, fa orina no hinananao ny vokany amin'ny andro rehetra iainanao, ary aniritsilo sy eroanao izy ary hoaninao ny anana famboly. Ny atsembohan'ny tavanao no azahoanao hanina mandra-piverinao amin'ny tany, fa ny tany no nanalananao fa vovoka ianao ary iverinao amin'ny vovoka indray ianao. Ampianatra ary havana ny mahakasika ny hoe inona no mahatonga ny ozina eo amin'ny fiainantsika. Misy ny ozina eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona dia mizara anankitelo mazava tsara, indrindra ny ozina mahakasika an'izany atao hoe fahantrana izany. Inona ny mampahantra ny olona? Misy fiainana, misy fanahy ozina izay tena mampahantra ny olona, tena olona mahantra mihitsy, ary misy fanahy mampahantra ny olona tontonona, ary misy fanahy mampahantra ny olona ny hoiverina fa tena mpanan-karena. Zany zavatra mila takatsika tsara izany. Misy fanahy mampahantra ny olona efa mahantra, ary misy fanahy mampahantra ny olona tontonona, ary misy karazana fanahy mampahantra ny olona multimilliardaire. Raha raisiko ohatra kely tsotsotra fotsiny, ny akamarony ireo olona manan-katao, jerenao izy ety ivelany manana trano mijoalajoala, manana tany etsero, manana tomobile raitra, fa rehefa miresaka amin'ny koa ianao dia manana olana goavana amina miliara izy ireny, olana goavana. Ary misy fotoana ireo olona manan-katao sy olona manam-bola dia apoka ny devolo tampoka, zany hoe manangona izy aloha dia mahazo izy dia manangana trano anakiroa, anankitelo, anakefatra, dia mandeha ny 5 taona, mety mandeha ny 10 taona, mipaipaika eo amin'ny faharoa 12 taona na azahoany areny eo amin'izay, dia mipoka tampoka izy, misy misoloko tampoka ny vola 4 miliara, ary miaraka amin'ny 4 miliara iny dia manomboka mirodana ny fiainany. Misy misoloky tampoka ivadiany namany tampoka izy tonga dia veriny vola 2 miliara, veriny vola 20 miliara, tampotampoka eo. Ilay olona niarany asa taminy, izay niarany asa taminy, izay tena efa mifapatoky, dia misy 30 miliara tany amin'ny olona io, ny fapatoky tampotampoka tao io olona io migadra, ary migadra 5 taona 7 taona any an-trano maizina any am-ponja. Ary le olona natokisana any le 30 miliara migadra, izy koa nefa etsy andany ananan'olona vola, zany ny fomba fanaovan'ny devolo ny olona miliardaire. Apoka ny devolo tampoka, miara-miasa tampoka, miara-miasa eo amin'ny lavanilina, miara-miasa eo amin'ny lavanilina, dia mety 2 taona 3 taona 4 taona tampotampoka eo, tsy men'le maorisianina tampoka ny ivelany any, tsy men'lay vahiny tampoka ny vidina lavanilina amataoniny. Tonga dia rava, tonga dia miverina mitsotsoroka tanteraka. Ny arity tsy azo ny vola be, netiny olona mitaky vola. Ny devolo zany dia manana fomba anapotehana tampoka ny olona manan-karena.
ny olona manambola sy manankarena de misy fomba fiasan'ny satana mihitsy anapotehana andreny olona ireny ary ampahantra tampoka andreny olona ireny de hitanao ihany izy mbola eny ambony 4x4 hitanao ihany izy mbola mitangina tomobile hitanao ihany izy mbola mipetraka ao anaty villa hitanao ihany fa hitanao koa izy efa miady tsaina rehefa miareraka efa eninao hoe miareraka ao anaty olana satria ny ozona tompoko ny ozony rehefa melo anao zay de misy fetra no ohatrany hoe mety ny fiainanao mety eo anatin'ny 7 taona mety 10 taona mety 12 taona tampotampoka eo 12 taona orinan'iny misy zavatra oatra mipoka tampoko zany miaraka amin'le fipohan-javatra iny tonga de mirodana daholo ny zavatra nangonina sy ny oarina ary de miverina zéro ndray reraka ny miady eo amin'ny tribonaly miaka midinao amin'ny tribonaly miady eo ny samy mahitahita ny tsy takatry ny olona de ny hoe fanany eo ambadiky reny misy any keo ny anapotehany olona anapotehana ozony ny fanahy ratsy ireo olona mbakilasy atonontonony idirako reny ho amin'ny manaraka hoe ahoana ny fomba fidirany devoly amin'ny olona atonontonony fa tena iainga mihitsy amin'ity verset ity zay ity ten'Andriamanitra zay ningatsika ity mahakasika ny tantaran'ny Adama raha vao nanota i Adama teo anatren'Andriamanitra dia voalazany baiboly hoe nozonon'Andriamanitra ny tany nozonon'Andriamanitra ny olombelona voaozona i Adama sy ny taranany ary ity ozona anankiray voalohany ity no ozona mahazo ny mahantra ny resako kely ny napasoko kely taminao mbola ho resako ny resaka hoe ozona mahazo ny mpanakarena iny na ny ozona mahazo ny mpanambola sy ny miliardera sy ny olona manakatao mbola idirako iny amin'ny manaraka tsy maintsy idiratsika iny fa somary natsidikely nasehoko anao fotsiny hoe misy zavatra ohatran'ireny indrindra fa mpanakarena ianao ka miliardera nanao tsy fahamarinana nanao an'le tsy fahamarinana de tsy maintsy misy ozona mamatotra anao ary manapotika tampoka le izy ijerenareo tsara averiko tsara manapotika tampoka misy afieranao mandeha any misy business-nao mandeha any fandraranao misy mandeha any le kelikely mapiditra 10 millions par semaine mapiditra 20 millions par semaine ohatra mandeha any fa ny mahavarina nefa le goava mbe ato tonga de mipokatra any amin'ny 5 milliards de le fiainanao zany ohatrany hoe misy zavatra mandeha any ny restaurant mandeha any ny hôtel mandeha any fa sangizao ny anapotehany de volenao tampoka tonga de lay afera be 4 milliards ary tonga de tsy mahatsentsina le 10 millions le 20 millions kely par semaine na tsy mahatsentsina le lavaka be atsy zany fiasan'ny devoly rehefa napotika ny mpanakarena izy fa araky ny teniko teo hoe iverenako ty le teny ty de le teny nambaran'Andriamanitra ozona nambaran'Andriamanitra tamin'ny Adama hoe ny atsembohan'ny tavanao ny azahoana hoanina mandra-piverina ao amin'ny tany fa ny tany nanalananao fa vovoka ianao ary iverina ho an'ny vovoka ny atsembohan'ny tavanao no azahoana hoanina io ry havana ny tsika malagasy moa zany ny akamarony no tena tratranyity karazana fanahy mampahantra ary fanahy mampijaly ahoana no fomba isehony izay ozona izay amin'ny olona mantra izy io ry havana io karazana ozona raha io de tena mamatotra any anatin'ny saina mihitsy ary mahatonga ny fiainan'ny mahantra tsisy masoandro mangirana fa atreo atramin'izy ny tezaina atao amin'ny ray aman-dreniny no tezaina atao anivon'ny fianakaviany de efa zatra fahantrana na ny sainy na ny fony na ny tenany de efa zatra fahantrana inona ny dikan'izay efa tsy mieritreritra fiainana hafa intsony takan'izay ny aina taloha teo anivon'ny ray aman-dreny zay moa zany taloha teny atsena ny natory teny atsena de trano azo kely teny atsena de
de voadidina mitovy daholo le ao am'le quartier misy anay a de mitovy daholo sarangan'olona matory eny an-tsena, sarangan'olona ao anaty tranohazo, sarangan'olona mahantra fadiran'ovana, ary le olona manodidina anay rehetrarehetra de fa zay no nitezainanay hoe zao mihitsy ny fiainanay, fiainana ty-anaty fotaka, fiainana miaraka amin'ny voalavo, fiainana zararaminankanina, fiainana miady amin'ny orana sy ny rehetrarehetra, fiainana efa zatra ino izy ty tafo mitete de fianona sase, fiainana efa zatra voretra, fiainana efa misy efa hoe tsy misasy, fiainana efa sanatry ny vava miteny amintsika ty mialatsiny tsy misy WC fa eny an-dalana eny amin'ny alina no manao maloto ny ray tanàna eny amin'ny sisisiny eny, de efa zatra an'izany zany lay fisainana tamin'izany, fisainana feny fantana, ary le ozona io de efa any anatin'ny lohanao any mihitsy, any anatin'ny sainao any mihitsy le ozona, de efa tsy mieritseritra ninina tsony ianao hoe inona fa hoe zao ny fiainana any anaty fotaka miaraka amin'ny voalavo, fiainana amin'ny fo maraina isanandro ary miady mafy amin'ny hoe amin'ny roa maraina efa mifo mandeha miasa, mandeha mikopakafo, fiainana tsy misy trano fivoahana, tsy misy dosy, fiainana voretra sy maloto, fiainana tsy manasa akanjo fiainana miaraka amin'ny ao fotsy ny biby kely maro isan-karazany, zany ny fiainana riavana malala. Ary be da be ny olona mbola miaina ao anatin'izany, na de mahita aritsika eny an-dalana eny hoe misy olona manana fiainana mahafinaritra, manana trano mahafinaritra, misy olona eny miadana miaraka amina tomobile, de misy fisainatsika mihitsy ny hoe zay efa zao misintsy, izay indray efa miady amin'ny fiainana, nenay ny hanina an'io te davina an'io, nenay tsy maintsy mianatra kely mitrosa, nenay tsy maintsy miafy sy fijaliana amin'ny haniko hoanina, efa misy fisainan'ny olona mihitsy efa voatery ao anatin'ilay ozona, voatery ao anatin'ilay ozona hoe tsy maintsy miady mafy amin'ny fiainana, mifo maraina amin'ny 3 amin'ny 4 vao mihinan-kanina, tsy mahita sakafo raha tsy mifo maraina, tsy maintsy mitsemboka vao mihinan-kanina, ary efa zatra n'izay ozona izay mihitsy, mitsemboka mafy vao mahita 25 000 francs, mitsemboka mafy vao mahita 50 000 francs, tsy maintsy milona ao anaty fotaka, zany lay zavatra mahazo, efa zatra ty aminatina karité hoe azavady anatina karité efa tena hoe lalapasika efa ao anatina fotaka mandrevo, de efa le fiainana efa hoe na misy zavatra efa maimbo sy masisoary de efa tsy eritseretina tsony hoe tsy efa lasa fiainana le miaina ao anatina maimbo, le masiso efa fiainana, lay fiainana efa misy problème amin'ny fiarahamonina, de le dosy kely misy lamba kely mikipaka kely, de efa fiainana le hoe ao daholo dada sy ny eny mipetraka ao anatin'ity efitrano ray ity, de miaraka mimpiraita-po, de manambady le lamato, manambady le ana, de miara mitsofoka ao daholo miray trano ao daholo ihany na lasa fiainana izany. Ary zany lay ozona ny anatin'ny saina riavana, de mahavarina amin'io ohatrany tsy mety misokatra mihitsy, fa ohatrany manaiky hoe mety any zao ka mety any zao fijaliana zao, mety any zao, izao nefa fiainana. Ary raha pino anao ny miaina am'izany, pino anao ny miaina am'izany, de vaovao mafaly no resahako aminao, fa zany mihitsy ny antom-pisitsika etondray hiaraka eto tsika mandritry ny volana vitsivitsy, fa tsy zany tompoko, tsy zany no nampanantenan'Andriamanitra atsika, tsy zany firimpolo taona nefa niainanao tao anatin'izany. Maninona no misy olona mpiavy, misy vahiny tonga eto amintsika, ary jerenao fa ny vahiny tsy miaina amin'ny fiainantsika zany, ny vahiny rehefa miperaka izy tonga de any amina trano mba faravaratsy na hoe tsy hoe tonga lafatra ary fa mba hoe mba manana ny mahisy azy, mba ny vahiny matetika tsy de tia misavoritaka ao anatina fotaka sy ao anatina zavaroatran'izany, ny vahiny matetika
miaina amina zavatra madio mihina-kanina tsara ara-dalàna na tsy mitsemboka ary na tsy mitsemboka ary na tsy de mitsemboka ary fa maninona tsika ary zay ny resaka hoe tsika mpanompon'Andriamanitra zanak'Andriamanitra ny voatery iaina ny fiainana ohatra zany jereo vonge fa lasa fiainana normal anareo menakavy le hoe le fantrany de efa ao anatin'io trano anankiray 5 mianaka nareo anatina efitrano ray 7 mianaka anatin'ny efitrano ray fa lehibe daholo mifanosona trano ray ohatra ny efa fomba fiaina efa mahazatra le hoe zara raha mahita hanina mandeha ditongo tsy alava ao anatina raha lasianabafy ripiny malala te ampahery anao afa azovaina rehefa nisy fotoana zay nilazako hoe mankalaza ny 20 taona tsika am'izao fotoana izao nisy fotoana tany Antananarivo moa zany tena marina niala teto Tamatavy teto de nisy fotoana anakany Antananarivo tany fa ny miova tompoky fiainan'ny olona io azo tsapaitanana tompoky ny fiovan'ny fiainan'ny olona io hitako tsara zany hoe tam 2007 niala teto Tamatavy teto nakany Antananarivo tany ary nitondra san'Andriamanitra tao Antananarivo tadidiko tsara tao Antananarivo tao olona teo amin'ny 70 teo 80 taona no vataniko tao Antananarivo am'izao tsika miresaka zao moa efa vahoaka manetsy no vonjen'Andriamanitra tao Antananarivo tao fa hitako ny karazam-piainan'ny olona zay hoe naletika ny devoly aina anaty oziny aletika ny devoly tao anaty fahantrana fa hitako ny fitsanganan'ny fiainan'ireo olona ireo nahita rahalahy anankiray zay tao Antananarivo tao 20 alina ny volany angany 20 alina ariary io ny nampiasainy io ny tondrako mambavaka azy tamboalohany mba hita mambavaka pastera fa ty 20 alina ty ny mba iangako am'izao tsika miteny zao izy mba mifanatsahana amin'ny olona mba mitovitovy amin'ny olona milliardaire reny na mbola tsy teny am'lalao amina milliard ary izy de fa manana valeur amina milliard hitanao mihitsy hoe tapaka le ozina ny aina an'zany rahalahy zany nisy mpivady zay tadidiko tsara Andre Meilleur électronique moa malaza be ao Antananarivo zany fivarotana magasin zany hoe Andre Meilleur électronique mpivarotra moron-dalana eo Analakely eo ambany arcade reny izy mpivarotra filipile kely mpivarotra micro kely eo morimoron-dalana eny mpivarobarotra zavatra moron-dalana kely reny izy mifanenjika amin'ny commune isan'andro fa rehefa tapaka ioziny io raha lasianabafy tapaka ioziny io fa mitsy mbadika io tatary io am'izao tsika miresaka zao izy niala atao ary zay moa nahitako azy farany ny délivreko azy farany satria tena hoe tsy mahazo ivarotana ntsony moron-dalana ao Analakely tsy azo ivarotana ntsony zana ampahery azy ianao rahalahy efa tapaka ny ozina eo amin'ny fiainanao fa ianao hoamarin'Andriamanitra aminao ny teniny sady nitsodrano azy azo magasin ianao rahalahy eto amin'ity arcade ty de mahavarina ry ava ny fiasan'Andriamanitra io manana magasin anakefatra izy am'izao fotoana zao ao amin'ny arcade tsy le amoron-dalana itsony fa eo am'le trano be ao Analakely le sonoso karany reny no manofa azy de mba manana anakefatra ao le rahalahy am'izao tsika am'resaka mifiainany olona io rehefa tapaka ny oziny de afaka miainga tsara mihitsy ary afaka miala tanteraka ao anatin'izany fanotrana sy alahelo zany ary eto de miresaka amin'ny ripiny malala rehefa nandray an' Jesosy ianao de tadidio fa ho any an-danitra ianao zay andova amin'ny fiainana mandrakizay ianao zay kanefa tadidio raha lasianabavy fa tena tsy ho tonga any ianao tsy ho tonga any an-danitra any ianao raha toka miainao anatina fahantrana lava rehefa reraka lava amin'ny fiainana ianao miady mafy amin'ny fiainana ianao mitseboka lava ianao vizana lava ianao reraka mamaolana ianao reraka mitady haniko hanina ianao mety ianao milaza fa ho any an-danitra de mety hiverin-dalana ihany ianao ary be da be zay mpivavaka efa hitako fa niemotra izay
satria mafy loatra ny adiny, mafy loatra ny olana, mafy loatra ny problème, dia lasa mamoy fo any amin'ny toka, mamoy fo any amin'ny rongony, mamoy fo any amin'ny adalana, miezaka manarinaridia amina adalana, ary ny afarany ny verin-dalana satria mafy loatra ny ady. Ka raha miresaka aminao hoe ho any an-danitra ianao dia ozy hoe tena ho any an-danitra ianao, fa saingy izao rehefa mafy loatra ny fahoriana entinao momba ny trosan'olona, mafy loatra ny fahoriana entinao momba na fahantrana, mafy loatra ny fijalianao momba ny tsy fananana, dia mety ho reraka ihany ianao ny ampandehanana. Ka raha miresaka momba ny fanafahana oziny dia tsy miteny aminao hoe atonga anao anambola sy anakarena fotsiny dia andeha amin'ny adalana, fa afaka manana fiainana, manana ny ampy ianao, manana ny ampy ianao nefa tsy mandeha amin'ny adalana. Tsy beda be ny hitako amin'izany. Mpivavaka ao Antananarivo, mpivavaka mpino ao Antananarivo mahita an'izany tompoko, rehefa manomboka tahin'Andriamanitra ny fiainan'ireo olona ireo, tafarina ny fiainany dia maro amin'ireo ny lasa manao missionnaire, maro amin'ireo ny lasa mpitory teny, maro amin'ireo ny lasa mpiandry, fa tsy hoe lasa miverin-dalana izy satria nanan-karena. Fa izao milamindamina kokoa ny fony sy ny sainy, satria milamina ny ara-nofo, milamina ny saina, milamina zavatra rehetra, no afaka manompo ny tompo tsara, afaka manompo ny tompo tsara. Ary zany ny zavatra hitenenako antsika sy ampaherezako antsika ary latsana bavy malala. Maro any amin'izao vanim-potoana izao ny mpino izy amatsy anao mety ho reraka ihany ianao. Ary zay indrindra ny anton'ity fandarana eto amin'ny fahitalavitra eto amin'ny radio ty, anangana anao ndray izao fandarana izao, anangana anao ndray, mahatonga anao ahelikilikin'ny olona rehetrarehetra, mahatonga anao tsy mba misy mpiaina, mahatonga anao halan'ny fianakaviany, ary mahatonga anao enjehan'ny olona amin'ity fivavahany ty. Tsotra ihany angely izy mijery ny olona mandany fotoana ianao amin'ny fivavahana, mijery ny olona mivavaka ianao isan'andro isan'andro miditra am-piangonana, nefa jeren'ny olona koa fiainanao fa ao anatina fahantrana, ao anatina fiainana mampalahelo, tsisy nininona miangana, fiainana feno fijaliana sy ranomaso. Dia ozy izy ny olona raha ohatran'izao no mivavaka aloha tsy mivavaka, raha ohatran'izao ny fivavahana pokaty tsy andraisana ninina. Ary zany no mahatonga ny olona miteny hoe fivavahana io tsy hinanakanina. Inona moa no mahatonga ny olona miteny hoe fivavahana tsy hinanakanina? Satria mijery ny fiainana mpivavaka izy, mijery ny fiainantsika izy, toa ohatrany tsy hita ihany izay marina, tsy hita ihany hoe maka izy ity fivavahana ity, mitondra inona ity fivavahana ity. Zany ny anton'ity fandaharana vahaon'ny oloko eto ity, anangana anao ndray ary ampiakatra indray ny ara-panahanao ry mpino malala, ry mpijery ny fandaharana. Mino fa ao anatin'ny fiarahantsika, ao anatin'ny andro vitsivitsy dia ho tapaka ny oziny, ifampivavaka tsika, ampianatra anareo ny sitrapon'Andriamanitra ahoana ny anafahana anao anatin'ny oziny, ary anangana ny fiainanao ndray mba tonga ny fiainanao amirapiratra. Ho amin'ny manaraka toizako ny fampianarana satria efa tapitra ny lera, dia andray zava-baovao indray tsika ho amin'ny manaraka rapitso raha sitrapon'ny tompo, dia andray toriteny tsika mameraka mandram-peona mandram-pitafa veloma tompoko. Vahaony moloko, vahaony moloko, andraisanao toriteny mahery vaika, anova tanteraka ny fiainanao, vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony moloko, vahaony moloko, nandeha tantety mba asitra.